fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'ny mpiventy hira nataony Davida mpanompon'i Jehovah izay nilaza tamin'i Jehovah ny tenin'ity fihirana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanàna fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanàna Saoly. Dia hoy izy: mamiko indrindra ianao Jehovah heriko, Jehovah no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vatolampy ialofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ho ahy. Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderaina ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Ny hodidina tamiko ny famatora amin'ny mpahafatesana ary ny riky ny faharatsiana nampatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiainantsy hita ny hodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Fony azo pahoriana dia ny antso an'i Jehovah, eny Andriamanitro no nitarainako. Ny aino ny feoko tao an-tempolony izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Jesus.
Iaraka maka ny teny soratra masina sika izay hita ao amin'ny Jaona 1:20 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hita ny fahefan'ny levona efarana izy. Ary Betania dia toa akaikin'i Jerosalema. Tokony ho 5:10 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha hijena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa io Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Ry havana, ny afatra nampitondrain'ny mpitandrina Zaka Andriamampianina no tsoahana tamin'ny vakiteny Jaona 2:20 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Irina ho saintsaintsika sy zaraina ho antsika eto amin'ny MKMB ho amin'ity anio ity dia mitondra ny foto-kevitra hoe Jesosy sy ny fahafatesana. Jesosy sy ny fahafatesana. Ny testamenta taloha dia mampiseho ny fiainana ho izay ety an-tany ihany. Ny ho ela velona sy ananataranaka, ny ho salama, ny ho lavitry ny fahavalo. Izany no fahasambarana sy fiainana irina afaka jerentsika izany ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany 7:1. Mivaky toy izao hoe, hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy ny ho ela velona na harena na ny ain'ny fahavalonao, fa fahaizana hitsara no nangatahanao. Rehefa tonga ny ataony hoe ela ny ainana dia maty ka angoniny any amin'ny razany dia mifarana eo ny momba azy, ary tsy misy fahatsiarovana azy na zavatra azony atao intsony ety an-tany. Ho an'i Jesosy kosa dia tsy mifarana amin'ny fahafatesana ny fiainana an-tany. Natsangany tamin'ny maty Lazarosy, ary isika koa rehefa maty dia atsangany koa araka ny voasoratra amin'ny Korintianina 1:12 andininy 20 manao hoe, fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ry havana, tsy tompon'ny teny farany ny fahafatesana, ary tsy zavatra tokony atahorana sy ampitahorana ny mpino. Fahavalo efa resy ny fahafatesana. Zareo anie ny Korintianina 1:15 ka hatramin'ny 4:15 manao hoe, fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe, ny fahafatesana no resena ka levona. Zavatra tsisy intsony ny fahafatesana any aorinany, na dia toa mbola manjakazaka azy izy ankehitriny, satria ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Amen.
hiara hivavaka isika tompoko. Ry tompo sy Andriamanitray, mideranao zahay fa tsara ianao sady mpanao tsara. Mankalaza sy manandratra ny anaranao zahay tompo, fa ianao irery ihany no mendrika iankofana hatrizay ka ho mandrakizay. Masina 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 sy mahatalanjona ny anaranao. Any amin'ny fitoerana avo sy manerinerina no misy ny fonenanao, dia ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Monina ihany koa ao amin'ny fotorotoro sy manetry tena. Ray Masino, manatona ny seza fiandriana ny fahasoavanao amin'ny fahasahina izahay noho ny fahamendren'ny rany Jesosy Kristy, mangataka sy mitalao ny famindraponao mba hamelanao ny eloka vitanay. Jesosy, sasao amin'ny ranao sy ny fahotana rehetra izay vitanay. Sasao madio zahay tompo mba ho afa-keloka ry diovy mba ho afa-pahotana. Aoka tsy ho verimaina ny raha izay nalatsakao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay raha izay mitondra famelan-keloka, mitondra fanafana sy fandresena, manome fahasitranana. Tompo Jesosy eo, tsofi rano amin'izany ranao izany zahay, dia ho voadio sy voavela eloka. Aoka tompo tsy hisy aharombaka izay eo am-pelantananao, efa anao zahay ka tehirizo ho anao hatramin'ny farany. Indro atolotray ho anao ny tenanay, ho fanatitra velona masina ankasitrahana eo anatrehanao. Raha ny tena marina Jesosy dia tsy hainay ny manolotra ny tenanay ho anao. Ianao no efa nifidy izany tamin'ny sandany lafo dia lafo, dia ny ranao, ny hainao mihitsy manko no ny hainao manontolo mihitsy no nafonao mba hanavotana sy hamonjenanay. Misaotra indrindra Jesosy amin'izany. Fikiro amin'ny sandronao mahery izahay mba tsy hala aminao mandrakizay. Raha zahay manko no miezaka mamikitra aminao dia mety ho lavo ihany, fa raha ianao kosa no mitantana sy mihazo anay amin'ny tananao, dia azo antoka ny famonjenanay. Ka tehirizo ho amin'ny famonjena izahay tompo. Mahatsiaro ilay fijaliana sy ny fahafatesanao zahay androany, ilay namatsianay anao teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola hamatsianay anao hatramin'izao rehefa mihodina aminao zahay. Tsy mba tsapanay anefa ilay fitiavana lehibe ny tanterahanao teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mba fantatray manko Jesosy, fa raha naratsiny ianao dia mba hisandratanay. Raha nalamba raky ianao dia mba ho voninahitray. Raha nampahantraina ianao dia mba hampanan-karenanay. Raha nozogaina ianao dia mba ho fahafahanay. Raha nangina ianao dia ho fampianarana anay. Ary raha nofantsihana teo ambony hazo fijaliana ianao dia mba ho famonjenanay. Kristy, manaiky zahay mba hiara ho fantsihana aminao, satria ny fahafatesany aminay dia lalana ahitana indray. Mino koa zahay tompo, fa tsy fiafaram-piainana amin'ny fahafatesana, fa varavarana hiaonana sy ahitana ny Tompo Andriamanitra. Fahavelomana tsara lavitra izany. Ampianaro lalandava izahay hitraka, fa tsy fotoanan'ny famozam-po ny vodimandry, fa lalana mankany amin'ny Jesosy ilay fiainana. Raha miaraka aminao sy mifikitra mibanjina ilay azo nijalian'i Kristy izahay dia azo toky sy fanantenana, ka manjary zava-maivana ny fiaretana izany aretina sy fahoriana ety an-tany izany, satria mino fa lalana lalovana vetivety foana izany. Andriamanitro, ny fijalian'i Jesosy Kristy Tomponay no nanafoananao ny fahafatesana, lova ny fandibiasan'ny taranaka rehetra no ny fahotana tamin'ny fototra. Koa ataovy manahaka an'i Jesosy Kristy izahay, mba toy ny nitondrahanay tsy fidiny ny endriky ny tany niavianay, no andraisanay ny endriky ny lanitra noho ny asin'ny fahasoavanao. Misaotra Tompo ny amin'izany. Anio koa dia mitondram-bavaka manokana ireo nidonam-pahoriana izahay. Tsy lovy sy bijio izy ireny ray be famindrapo,
velona izahay dia ho anao tomponay, maty izahay dia mbola ho anao tomponay ihany koa. Tsarovo ny famindraponao zahay ary amasino sy arovo lalandava satria resy lahatra fa ho anay no nanorenan'i Kristy zanakao tamin'ny ranony misterin'ny Paka. Ka mba hijoro tsy horoana fa hanantena ny fiainana mandrakizay. Resy lahatra izahay manaiky manolotra ny fiainanay ho anao Jesosy, ilay fiainana mandrakizay. Misaotra tamin'ny afatra ho saintsaina noraisinay teo ary mbola mangataka ny fanahy masina mahery anokatra ny fo sy ny masom-panahinay raha maka ny teny sy hiaino ny vatsim-panahy hoentin'ny mpanomponao amin'ity zoma masina ity zahay. Hampangino ny rehaka izao tontolo izao ka tsy misy horenay eto afa-tsy ny afatrao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay andolehan'ny lohalika rehetra no azahoanay mangataka izany vavaka izany. Amen. Latsaka wabujai ritumpuo si mendikiuanai nefade na purina upanya butana retufara idini mira milatsaka tunggani belumanai mira milatsaka wabujai ritumpuo na purina upana butana retufara idini mira milatsaka tunggani
nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nylobava dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy nylobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy, ary iza tamin'ny arabelona taminy no ny hevitra fa nofongorana ny ala tamin'ny tany ny velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy, ary nokasaina tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa novonoina. Na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, nefa sitraky Jehovah ny hanorotory sy hampangiry firy azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahany dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarina ny mpanompoko marina ny olona maro, ary izy no hivesatry ny elok'ireo, koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe ary hizara-babo amin'ny mahery izy, satria nahidy no amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanoty izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Ary ny miaramila nitondran'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany. Ary dia niara-aba azy hoe izy arahaba ry mpanjakany jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotary izy sady nandoro azy. Dia nandohalika sy niakoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany. Ary dia nentiny ho ambony amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina, rain'i Aleksandros sy Rofosy, izay nandalo avy tany Etsaha, no notereny hitondra ny hazo fijaliany Jesosy. Ary Jesosy dia nitiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha dika fitoeran-karandoha. Dia notolorany divay miaro miory izy nefa tsy nety nisotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka ny fizarany fitafiany ahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakany jiosy. Fa ny lalàna izay misy aloko ny zava-tsy ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra tery mandrakariva isan-taona. Raha izany dia tsy ho nitsatra va ny nanateran'ireo, satria rehefa nidiovana indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretany ny amin'ny ota intsony izy. Fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona, fa tsy maisotra ny ota ny ranombola sy ny ranosilà. Koa noho niditra tamin'izao fiainan'izao izy dia nanao hoe ny fanatitra ratradra sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena namboarinao ho ahy. Ny fanatitra dorina sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitrakao. Dia hoy izao, inty aho tonga ao amin'ny oronam-boko no nandroratana hanao ny sitraponao Andriamanitro. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Vavakantsika ry havana, misaotra anao izay tompo noho ny famoramponao manana n'ity fotoana ity izay ankalazanay izao fotoana izao ankalazaina anao Andriamanitra ny amin'izao zoma masina izao, atsiarovanay zava-dehibe manan-danja teo amin'ny tantaran'ny famonjena dia Jesosy Kristy ilay mahatombony hafijaliana, niaritra ny fangeriforiana, Jesosy Kristy ilay mahatombony hafijaliana, nitondra ny fahotanay, nitondra ny lokay. Tompo misaotra anao zahay, misaotra noho ny famoramponao ary dia mankasitraka anao zay tompo omeo anay ny faranao masina, hiasa mahery ety amponay, anokatra ny fonay sy ny sainay, hiasa mahery ety anatinay ary atonga tompo fanetentena lalina, fandiniantena lalina eo anatrehanao. Dia misaotra fanahy masina faharenao ny miasa
tsy misy mahasakana ary tsy mba voafetra ny toerana sy ny fotoana ianao a fa Andriamanitra manerana zao rehetra zao ianao dia misaotra Jesosy tompo fa amin'ny anaranao nanaovana mivavaka ito izany misaotra fanahy masinao. Amen. Ampitombona ho aminareo rehetra ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny tompo isika ny amin'izao zoma masina miavaka izao izay hibanjinantsika izany atao hoe lalan'ny azo fijaliana izany. Ny perikopa izay nivakiana tamintsika teo moa ny Isaia 3:15 andininy 7 ka hatramin'ny 2:20 ary indrindra moa ny Marka 5:12 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20 ny mamarana azy ny Hebreo 10 andininy 1 ka hatramin'ny 7 dia tena zava-dehibe ireo ry havana ary hitomantsika lesona misy zavatra izay tianao mariana manokana satria ny tena ifotoran'ny hafantsika zany dia io Isaia sy ny Marka io. Rehefa mamaky ny bokin'ny Isaia ianao dia mahita tsara eo ry havana ny zavatra izay atrehany zany mpanompon'i Jehovah zany ny fahoriana atrehany ny fangirifirinana atrehany ny fampijaliana natao taminy zany no hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 3:15 Isaia mpaminany izay marina fa naminany tany amin'ny taona 700 hatramin'ny taona 900 talohan'i Jesosy Kristy tany zany izy nefa naminany ny amin'izany atao hoe mpanompon'i Jehovah zany. Ary ny zavatra hitantsika eto amin'ny filazantsara ny Marka kosa dia fahatanterahana zany faminaniana zany, tanteraka ny faminaniana ao amin'ny filazantsara ny Marka 5:12 fa io tokoa Jesosy arabaky teny fa dia niaritra ny fahoriana, niaritra ny fijariana, niaritra ny fitsarana. Ary zay ry havana no tsy maintsy eritreretintsika amin'izao zoma masina izao. Rehefa mijery an'izany zoma masina zany tsika dia izany masina hitantsika eto amin'ity Isaia 3:15 ity tena miverimerina matetika hoe eo amin'ny 7 hoe dia nampahoriana izy, eo amin'ny 9 ny fampahoriana sy ny fitsarana nentina naifitra azy. Dia hitanao mihitsy eo amin'ny 10 hoe namorotoro sitaka Jehovah mihitsy ny amorotoro sy hampangirifiry azy, natolotra ho fanatitra izy. Zany voambolana hitantsika eo amin'ny Isaia zany no ilazana hoe tena niaritra ny fahoriana Jesosy Kristy. Ary zany ry havana no fotodresaka eto hoe ny fahoriana izay niaretan'i Jesosy Kristy, ny fangirifiriana izay niaretan'i Jesosy Kristy. Inona moa ny vokatra zany eo amin'ny fiainan'ny kristiana? Nahoana Jesosy tsy maintsy niatrika izany? Satria izay mihitsy ny resahana eto amin'ity bokin'ny Isaia mpaminany ity. Ny lafiny zavatra voalohany ry havana, matoa niaritra ny zany rehetrarehetra zany Jesosy Kristy dia mazava tsara ny voalaza eo amin'ny 15 hoe ny fahadisoan'ny oloko ny rikapohana azy. Zany hoe nokapohana i Jesosy Kristy, niaritra ny fangirifiriana Jesosy Kristy noho niny, noho ny fahotan'ny olona, noho ny adisoan'ny olona. Ary mazava zany rehefa jerenao ty soratra masina ity satria hitanao zany ry havana eo amin'ny 9:12 le tapany farany hoe ary izy no hivesatra ny eloko ireo, nivesatra ny eloko ireo izy. Jesosy Kristy zany matoa na niaritra n'izany fahoriana zany dia zao tena ny solon'ny fahadisoantsika, nitondra ny elotsika, nitondra ny adalantsika. Ary zany no tokony ho saintsaintsika kristianina amin'izao fotoana zao. Aty amin'ny taona 2000 efa taona 2000 taona aorianan'i Jesosy Kristy fa ampahafantarina anao zany fa matoa niaritra ny azo fijaliana Jesosy Kristy zay nekeny. Ary say zay izy sitaka Jehovah ny ahatonga azy ho amin'izany hanaiky torotoro sy hanaiky ampangirifiriana izy satria noho ny amin'ny fahotan'izao tontolo zao, noho ny amin'ny fahotan'izao tontolo zao dia mazava koa eto amin'ity andiny soratra masina ity ny avao fa nanolotra ny tenany Jesosy Kristy mba hanao mpanaty-panonerana nanao naditra ny olona lasa bokany trosa ny fahotana ny olona dia Jesosy Kristy no manonotra amin'ny alalany fanatitra ataon'ny tenany teo ambony avijaliana mba haninona, mba hahatonga antsika ho voavela heloka, mba hahatonga antsika ho voavela heloka. Na dia tsy nanao ratsy azy izy, mazava tsara zany eto amin'ity bokin'ny Isaia ity na dia tsy nanao ratsy ary izy, na dia tsy misitaka aza teo am-bava, ary zay fahamarinan'i Jesosy Kristy izay raha teo no nampanjary ny fanolorany ny tenany
ho fanatom-panonerana ho an'izao tontolo zao ary tena nahidiny ho an'ny fahafatesana ny ainy eo amin'ny andininy faharoamily folo tapany faharo mihitsy lazantsika zany hoe nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy no ninona no ny amin'ny fahotana zao tontolo zao no ny adalany zao tontolo zao nadalan'ny olona ary zany ry avako no isaorantsika n'Andriamanitra satria manangana famonjena ho antsika ny tompo tsy mahafaka tsy mahavonjy tenitsika tsy mahafaka ny fahotantsika isika fa Jesosy Kristy no nanaiky teo amin'ny hahavijaliana mba hanino mba hahatonga antsika ho tonga olo marina ho amin'ny Jesosy Kristy zany ny ry avako ny pratika an'izany tena tsotra eo no mahatonga antsika hoe mila mandiny tena lalina ianao fa raha zao zoma masina zao no ambara aminao fa matony aminao Jesosy Kristy ny vesatra ny fahotantsika Jesosy Kristy ary noho ny fitiavana zany dia satria mba hahatonga anao olo marina mba hahatonga anao ho olona voavela heloka fa aiza ho aiza nefa ny fiainantsika kristianina n'izany amin'izao taona amin'izao fotoana zao aiza ho aiza ny fiainantsika kristianina n'izany mba fahatsapahantsika n'izany eo amin'ny fiainantsika hoe ianao io anie matotonga mpanompon'Andriamanitra dia ianao io anie dia satria Jesosy Kristy no nitondra ny fahotanao sy ny adalanao rehetra ary zay no mahatonga antsika te bebaka sy te haniny tena lalina eo anatrehan'Andriamanitra teo anatrehan'ny lalana ny zoro antsika hatramin'izay satria izy ny raomany sy riavana sao dia hoe matimaty foana teo amin'ny hahavijaliana Jesosy Kristy ianao tsy mety mahatsiaro telo ianao tsy mety mibebaka ianao tsy mety tonga saina fa ianao manaiky voafatotry ny fahotana ianao manaiky voafatotry ny adalana ary tamana ao anatin'ny fahotana nefa zany efa nahafatesan'i Jesosy Kristy hanarana ao anatin'izany fahatsony zany nitondra ny heloka ao izy nitondra ny fahatsona ao izy nitondra ny fahotana ao izy tonga zanaka voavela heloka ianao tonga olona afaka ianao aneny ampatsahivonanao ry havany tonga olona afaka ianao atraiza ny fahatsapanao zany eo amin'ny fiainanao tena manaiky an'izany ho an'ny tenanao ve ianao ary mampalahelo le ry havana satria be lehibe ny kristianina milaza azy ho kristianina asaingy ny fahotana dia eny ihany tsy afaka amin'ny fahazaran-dratsy tsy afaka amin'ny fahotana tsy afaka miditra fa dia nitoy mandrakariva miaina ao anatin'ny fahalovana fa ianao hoe tsy nihatsiaro tena olona afahan'i Jesosy Kristy ianao hoe tsy manatsiaro tena hoe no ny amin'ny Jesosy Kristy maty eo amin'ny hahavijaliana tsarovana amin'izao zoma masina zao dia tonga olona afaka ianao dia sanatiako ve ianao dia efa nafahan'i Jesosy Kristy mbola hiverina amin'ny fahotana ihany marina ny teny soratra masina na dia Tomasika azy araka ny teny soratra masina hoe ny amboany no miverina amin'ny alohany ary ny kisoavavy efa ny sasa miverina misy potaka indray ka rehefa nesorona tao anatin'ny fahotana ianao nesorona tao anatin'ny loto netiny Jesosy Kristy teo amin'ny hahavijaliana zany tsy nahavonjy teny ianao ary marina fa nisy ny fanatitra tamin'ny fotoanao fa tsy nahafaka ny fahotan'ny olona ny fanatitra samihafa fanao tao amin'ny tempoly fa Jesosy Kristy ilay zanak'ondron'Andriamanitra nambariny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra izy manaisitra ny fahotana zao tontolo zao vitany zany satria nahoana netiny teo amin'ny hahavijaliana nanaiky izy voaheloka izy noho ny amin'ny fahadosotsika noho ny amin'ny fahotantsika noho ny amin'ny ditry ny fotsika nanaiky noho ny amin'izany izy ry havana ny zavatra faharoa ngezabe to ry havana izay tiana ambara aminao dia satria nataon'Andriamanitra zany nekeny Jesosy Kristy niara-ny fahoriana nekeny Jesosy Kristy niara-ny fahoriana satria te hanangana taranaka vaovao zany voalaza amin'ny andinin'ny fahafolo taranaka vaovao hahita taranaka sady ho maro andro ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambininy eo an-tanana Jesosy Kristy zany matoa nanaiky hiara-n'izany fahoriana zany dia satria te hanangana taranaka vaovao taranaka voafidy taranaka voavela heloka ary taranaka mahalala ny sitrapon'Andriamanitra taranaka vonina hankatohan'Andriamanitra ary satria taranaka vonina hankatohan'Andriamanitra dia io voalaza amin'ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo hoe ny fahalalana azy no hanamarinana ny mpanompo ny olona maro zany hoe tonga olo marina isika olo marina manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy vitan'izay fa lasa anjaran'Andriamanitra zara lovan'Andriamanitra zara-babo satria zara-babo Andriamanitra zany zara-babo amin'ilay mahery dia nanjara lovan'Andriamanitra ianao satria nahoana lay taranaka no amarinina lay taranaka no fidiana lay taranaka voavela heloka lay taranaka volona anao ny sitrapon'Andriamanitra mamokatra zany hoe tsy ianao voavela heloka fotsiny ry havana
tsy hoe ny eloko voavela fotsiny ry havana, tsy hoe ny fahadisoana netiny Jesosy Kristy fotsiny, fa ny atonganao taranaka vaovao, taranaka voafidy, taranaka mahalala ny sikapon'Andriamanitra, taranaka tena manaiky fa no hamarin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'iray manontolo. Zany mahatonga ny fiainana kristianina ry havana. Rehefa avy nandray ny famonjena ny olona dia miavaka ny fiainana, tena mahatsiaro amarinina izy ary rehefa tohizana sy hitariny ilay zavatray zay mahatonga antsika mahazo miditra ny lanitra, zay mahatonga antsika afaka mifandray amin'Andriamanitra, zay mahatonga antsika afaka mandray ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, zay mahatonga antsika ry havana tena manana firaisana eny tanteraka amin'Andriamanitra, afaka manompo an'Andriamanitra tsy amitahotra, afaka manompo an'Andriamanitra tsy misy fisarasarana ary tsy misy hevitra mampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Zany natao ry havana dia satria vitan'i Jesosy, zany zava-mahagaga vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana. Ary zay nahatonga ny Paoly tena samy teny hoe tsy misy ataoko rery afa-tsy ny hazo-fijalian'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mahateo amin'ny hazo-fijaliana, niaritra ny fangelifiriana, niaritra ny fahoriana, mba haninona, mba hanamarina anao, mba hitarika anao koa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, atonga anao taranaka miavaka, taranaka voafidy, tsy olona vesara ny eloka intsony, tsy olona voafatotry ny ozona intsony, satria teo amin'ny hazo-fijaliana no nanafoanan'i Jesosy Kristy ny ozona izay tokony hiatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra, hiatra amin'izao tontolo izao. Azany mifalintsika ny amin'ity zava-mahagaga vitan'ny hazo-fijalian'i Jesosy Kristy ity, izay zavatra natao zao tontolo zao le nanao an'izany hazo-fijaliana zany, fa noraisin'Andriamanitra sy neken'Andriamanitra ho an'ny tena ny tao amin'ny Jesosy Kristy, mba hatonga anao taranaka miavaka ka horina ny hazo-fijaliana. Rehefa manatona ny hazo-fijalian'i Jesosy Kristy ianao, rehefa manaiky hiariko mba ny hazo-fijalian'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay antsoin'ny Paoly hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Taranaka voafidy, taranaka mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, ary taranaka tonga vonona hanao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ka ity zoma masina miavaka ity ry havana, ny tena mpiavaka n'ity zoma masina ity mety izao hoe ny fahatsapanao, fa niaritra ny mafy ilay Jesosy Kristy no ny aminao hoe niaritra ny fangelifiriana izy, niatsapanao fa tena hoe nivesatra ny fahorintsika izy, nivesatra ny adalantsika izy, ary tsy izay ihany fa nanamarina antsika izy. Itsika ny tokony faty amin'ny hazo-fijaliana satria ny fanahy izay manota no faty, ary fahafatesana ny tambonota marina raha teo fa tsy misy marina isika na dia ray izany no tonga dia lazaina toko fahatelo amby dimampolo eo andiny fahaenina hoe isika rehetra dia samy efa nitahaka ny ondry, samy efa nivily tamin'ny lalantsika avy isika rehetra, fa natao Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. Zany le ry havana ny fitiavany tompo hoe ary zany nataon'i Jesosy Kristy nekeny teo amin'ny hazo-fijaliana mba hanamarinana anao, ahatonga anao olo marina, ahatonga anao olona voavela eloka, ahatonga anao olona afaka hakatoan'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra aorian'ny fanantonanao an'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo-fijaliana. Zao ry havana, 2 arivo taona lasa zany hazo-fijaliana zany dia tao Kalvari, tao Golgota. Fa amin'izao andro ankehitriny zao ny mba hirikidengany ny fonao mihitsy no toy ny Kalvari vaovao, ao Jesosy Kristy ny voaompo tao amin'ny hazo-fijaliana. Tena ho tsapanao amin'ny aty fosy fanahanao ao zany hoe fahorina ny aretan'i Jesosy Kristy no ny aminao zany, ary nekeny tsy voaheriko intsony ianao, nekeny tao amin'ny tenany zany. Tonga olo marina ianao rehefa ny fonao ny Kalvari vaovao, itoeran'i Jesosy Kristy ilay voaompo tao amin'ny hazo-fijaliana. Ary ny toy zany dia tsotra, manaiky koa ianao hiara-voaompo amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny hazo-fijaliana, mitondra ny hazo-fijalian'i Jesosy Kristy, ka tena ho vavolombelon'ny fahafahana, ho vavolombelon'ny famelan-keloka, ho vavolombelon'ny fiainana bedibe sy ny fahagagam-pahasoavana izay nentiny zany hazo-fijaliana zany ho atsika, ary tsy ho atsika ihany fa ho an'izao tontolo izao. Zany koa ny tsy maintsy hitorintsika ny filazantsara amin'izao tontolo izao, mba izao tontolo izao koa ry havana, indrindra ny amin'izao zava-misy eto amin'izao fotoana izao, ny fisian'ny arety mandringana na manao na inona na ina filazan'ny olona, nataon'ny olona, nataon'izy io izao fotony ry havana, zavatra miteraka fahafatesany io. Fa raha mijery an'i Jesosy Kristy maty voaompo teo amin'ny hazo-fijaliantsika dia tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tena-hevitra, nanandratan'Andriamanitra ny zanak'olona teo amin'ny hazo-fijaliana, ka raha izay mahay mijery an'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo-fijaliana dia tsy ho azo ny fahafatesana izy.
ary tsy ho anjakazakany ny fahoriana sy ny aiziny zao tontolo zao sy ny fahotan'izao tontolo zao ntsony izy, fa taranaka voafidy izy, taranaka miavaka izy. Dia ho aminao rery ny havana, ho aminao an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ary ho hainao mizaraina amin'ny hafa ihany koa, dia ho aminao any Tompo. Dia ho an'Andriamanitra rery ho voninahitra. Amen. Iaraka vavakantsika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay noho ny fitiavanao anay sy ny famondramponao izay avaozinao isan'andro san'andro aminay tsirairay avy. Tompo, amin'izao herinandro masina izao dia mbola ndreto izahay mitalao aminao, mangataka aminao, mamondrafo aminay, mamelany elokay ny amin'izay nataonay rehetra ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Tompo, tsy miafina eo anatrehanao ny ady mafy izay atrehan'izao tontolo izao ankehitriny. Ianao Jesosy Kristy no Andriamanitra ambony indrindra, ianao ilay tompo ny tompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mangataka aminao izay Jesosy io, miasa mahery amin'ny fiainanay ianao, tsy miafina eo anatrehanao ny iainan'ny tokantrano tsirairay avy, manankina ny fiainanay eo anatrehanao izay Jesosy. Ianao Tompo ilay efa nanome toky anay fa momba anay mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tany mafy Jesosy ny fonay tsirairay avy. Aza vela herikerika foana izahay Tompo, ataovy mibanjina anao ilay Andriamanitra velona izahay, ary ametraka ny fahatokianay rehetra eo am-pelantananao. Andriamanitra, mivavaka ho an'ny firenena rehetra maneran-tany izahay, indrindra ny talaonay dia ho an'ny Madagasikara sy eto amin'ity firenena izay hipetrahanay ity. Tompo, mananamby ampy ny fahasoavanao sy ny fitahianao. Tendreo Jesosy ny loharanon'aretina izay mahazo izay tsy salama ankehitriny. Ianao no dokotera ambony, ianao no mahay manasitrana ny aretina rehetra, ianao ilay efa nitondra ny aretina rehetra sy ny fahotanay rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, no mbola angatahanay hanasitrana ny marary rehetra. Tompo, mitalao sy mangataka aminao koa izahay ho an'ireo izay miady fatratra, izay miady amin'ny fahafatesana. Ianao Jesosy no tokonay, fantatray fa tsy misy fahafatesana ao aminao satria fiainana mandrakizay nomenao ny zanakao izay mino anao sy manompo anao. Meotoky izahay Tompo, fa ianao Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona ary ianao no manjaka amin'ny fiainanay manontolo. Hoentinay ambavaka eo anatrehanao Jesosy ny fikambanana MKMB izay misy anay ankehitriny. Ianao anie Tompo no anamafy orina ny finoanay ka ny vavaka rehetra izay asandratry ny mpanomponao tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy, na dia tsy tafaray ao anatin'ny fiangonanao ary izahay ankehitriny fa any amin'ny itsatokantrano dia fantatray fa eo anivony izao fikambanana izao ianao Jesosy. Ianao anino anavao ihany koa ny toe-piainanay ao anatin'ny fikambanana ka hijoro mandrakariva amin'ny fitiavanao izahay. Avao sy Jesosy io ny zavatra rehetra, na amin'ny tsirairay avy, na amin'ny fikambanana, na amin'ny firenena. Ianao no
aoka ho lohany izao rehetra izao ary aoka ny sitraponao irery ihany no tanteraka aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy no avinay rehetra satria eo am-pelantananao ny ampitsonay fa tsy mahay mandahatra izany izahay fa ianao no tompo mpandahatra endrika dia matoky ny fitiavanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Sotra tompo ny amin'ny valim-bavaka izay omenao tsirairay avy. Amin'ny anaran Jesosy. Amen. Nde hiarahantsika manonona ny vavaka nampianaran'ny tompo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay alina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Life,
raisoariavana ny tsodrano atolotra ho anao amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo fa raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana raha teo zany. Ny famonjenanao dia avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ilay mpanao ny lanitra sy ny tany, ko tsy averany angozozo any ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaro anao, endry tsy matorina rendrehana ny mpiaro anao ry Israely. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandraka izay. Amen.